Sany sehatra sosialy nitondra ny voatsirambiny tanany ho an'ny voafonja teny anivon'ny fonja be Anatamora teny ny fikambanana FMDV na ny fikambanana manda ho an'ny 50 taona vaovao. Ny maraina teo no nanatanterahana izy ireo izany asa sosialy izany. Ny hetsika toy izao dia tsy vaovao fa dia efa fanao n'ity fikambanana ity. Nanatitra fanampina ho an'ireo voafonja Anatanimora ny fikambanana manda ho an'ny 50 taona vaovao na ny FMDV ny maraina teo. Ny azo ambara mahakasika ny hetsika ataon'ny FMDV androany fa 3 volana aogositra 2024 dia ny fitsangerena ny taona voalohany zany nitsangana ny fikambanana manda 50 taona vaovao ho ara-panjakana. Zany efa nisy tamin'ny 2011 ny fikambanana fa 2013 zay voatena tapa-kevitra nanao azy ara-panjakana dia mitsingerina androany zany ny herintaonany. Dia zay ny antony hetsika ataonay androany ity. Ka ny hetsika ataonay androany zany dia tapahanay mpikambana atao amin'ny Fivriambe fa hanao fanampiana ety amin'ny olona voafonja zany zahay. Dia ny zavatra ho aterinay ety vary dia hen'omby dia biscuit dia lamba firakotra sy akanjo fitafiana. Zay zany no ataonay ety. Marinay fa ny fikambanana FMDV dia mifototra sy miorina tsara amin'ny foto-kevitry ny ministra Nadine Ramarsson. Zany hoe amin'ny resaka fiahiana ara-tsosialy fanaovana asa sosialy. Maro ireo ray aman-dreny sy olo-pantatra nanampy ny fikambanana FMDV anatanteraka ny hetsika notanterahana androany teto amin'ny fonja Anatanimora. Isorana be dia be ety ihany koa ny sefokotany atao madinika tsalovana amin'ny vondrona famia amin'ny aktivité sosialy ataon'ny fikambanana FMDV amin'ny fampianarana ny ankizy manao mianatra mihira zany sy mitendry mozika satria misy an'izany zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'ny fikambananay. Misy ihany koa ny fikambanana tatsapamboly sy ny fikambanana mpitarika posy sy mpanasa lamba ao anatin'ny fikambanana FMDV. Dia isorana be dia be ny ireo olona rehetra relanay tsy ho an'izay tsy voatonona nanampy anay amin'izao hetsika ataonay zay. Misy 10 teo ireo voafonja nokendrena azo ity fanampina ity ka 20 sy 90 ireo vehivavy voafonja, 10 ireo marary ao amin'ny infirmerie ary misy ihany koa ireo ankizy tsy ampy taona. Voalazan'ny fikambanana fa tokony tohanana ireo voafonja mba hanome hery azy ireo rehefa hiverina eny anivon'ny fiarahamonina indray izy ireo. Satria kosa vonona